manantitra ny arahaba toko lasy toko vavy misy ny fampitandremana mahakasika ny rivotra izay ho atolotra ao antsika amin'izao fotoana izao, zany hoe mafimafy ny tafiotra amin'ny faritra avo eto amin'ny afovoantany. Tafiditra ao anatin'izay ny faritra Rivomamy sy Tsirory-Mandidy ary ny manodidina azy, tahak'izay ihany koa ny faritra Sofia, Betsiboka, ny Morontsiraka, Mahajanga ary mety hahatratra 20 kilometatra isan'ora zany ka mila mitandrina ny ponina amin'izany faritra izany. Mila mitandrina ihany koa ny mpampiasa ranomasina amin'iny morontsiraka atsinanana sy ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny, indrindra ianareo izay hiala lavitra ny morontsiraka fa hisy ny Onjavaventy any amin'ny 30 kilometatra any ho any. Ho bebe ihany koa ny rotsakorana any amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany ka mila mailo ny ponina. Mikasika ny maripana indray dia izy fidinandrona 3 degré Celsius ny maripana amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara raha oharina amin'ny tokony ho izy amin'ity volana Aogositra ity, izany hoe mangatsiatsiaka ny andro. Izay ny amin'ny toy izao ny ansipiriany amin'ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso 10 ny volana Aogositra 2022. Anorana malefaka na iamatevina indraindray ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Andrahoana ny andro ny ilany atsinanan'ny afovoantany mahazo ny tendrony avaratry ny nosy fa mety arahana erika indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny atitany. Ibalika be ny masoandro aty amin'ny faritany Toliara aty ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Amin'ny rapitso tolakandro dia anorana malefaka miamatevina manomboka amin'ny faritra Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana, Vadivavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, aka endrika tandrifindraona zany ny Melaky sy Menabe any. Andrahoana ny andro ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ary ny ilany atsinanan'ny avoantany izay mety ho arahana erika indraindray indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana no vinavinaina amin'ny rapitso maraina indray dia 20 hatramin'ny 12 degré ny aty amin'ny faritry ny avoantany. Ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia mihoatra ny 19 degré Celsius avokoa. Amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia any amin'ny faritany Mahajanga iny 13 degré ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy manodidina 17 hatramin'ny 30 degré ary ho anareo any atsimo any dia manodidina ny 14 ny aty amin'ny ilany atsinanana, 30 ny any amin'ny ilany andrefana. Dia omaina fahafapo mandrakariva ianao raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara hiampita ranomasina. Ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg any, tahak'izay ihany koa any Seychelles sy Comores ary ny faritry Bangkok sy Milan dia ho lalovandraona. Mety ho arahana erika izany ny faritry Maurice, Norambaratra, faritry Paris, ny faritry La Réunion kosa dia ibalika be ingabe masoandro. Dia izay tompoko no azonao rosoantsika amin'ity alina ity, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.